fifaliana riavana malalana zao ntsika miaonao tozao indray ary iain'ny tenin'Andriamanitra hamaky zany andray ny efatra tsara koa ho finainao anao nytian'io ity dia ny tompo amintsika mandrakariva riavana raha fanamasina azontsika mandray izany ho aminareo izay olom-boafidy araka ny fahalalana rahateo izay n'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinany fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazarahany Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alakamisy 1 Desambra 2022 ivanjianantsika ireo hevitra hoe manantenana Andriamanitra. Andeha riavana sy idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpiralany miara-monina tahaka ny dilily tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra Arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny andro Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona, fa voadidin'i Jehovah ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Dia
hivavaka isika ry havana. Andriamanitra mpanavotra anay io, Andriamanitra mpananatra ianao, ary miarika sy mijery anay isan'andro naiza na mininana. Misaotra anao zay ny amin'ny zavatra rehetra, midera sy mankalaza ny anaranao masina, ary manome voninahitra anao. Tompo, miraolina tsy fahatanterahanay dia manatona anao izay, miaiky ny fahadisoanay, mangataka amin'ny famindram-ponao, mamindra-fo aminay ary mamelany elikay, afao zay. Fa ny fanahy masina zay, mitarika anay farambarany teninao Jehovah kina aminay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, no angatanay sanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika amin'ny teny ity ry havana malala, dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly ho an'i Timoty. Timoty voalohany 5 ny 1 ka hatramin'ny 9. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Aza mamely mafy loatra ny antim-panahy, fanahy toy ny ray izy, ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy antim-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Mivoninahitra mpitondra tena izay efa mpitondra tena tokoa. Fa raha misy mpitondra tena manana zanaka na zafy, aoka ireo hianatra aloha aneo izay toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony, ka hamalosoa ny ray aman-dreniny. Fa izany no ankasitrahana eo anatrian'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra tena tokoa ka irery tena, dia efa manan-tenan'Andriamanitra, ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro manalina. Fa izay vehivavy manaram-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelona. Ary izany zavatra izany no andidio, mba tsy hananany tsiny. Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy ny tsy mino azy. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho anao ny fiadana avy amin'i Jesosy Kristy, izay omeny ny olona matoky azy. Mofinaina vakiana tamintsika teo, Timoty voalohany 5:1-5. Epistily soratan'i Paoly an'i Timoty, ny amin'ny fitondrana ny olona sy ny vehivavy mpitondra tena mba amin'ny sasany koa. Inona ry havana ny fampitondrana tsara? Fananarana ampitiavana. Zany ry havana. Fananarana ampitiavana. Amin'ny mahazanaka ampanahany Paoly an'i Timoty, sady mpiara-miasa taminy amin'ny mahambola tanora an'i Timoty, dia tsy nisalasala izy, fa manoro-hevitra azy ny amin'izay tokony atao amin'ny fitondrana ny olona, mba isehony voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny asa fanompoana. Asehony fa tokony ho ampitiavana no anarana sokajiny olona rehetra raha misy ny fahadisoana sy ny fananarana izay tsy maintsy atao aminy. Izany natao dia mba hahatsapana fa ilay Andriamanitra mpamonjy dia fitiavana. Ny fitiavana mantsy no mamatotra ny fandraisan'ny mpianakavy, izay ataony ohatra ny eo ny fampitondran'ny mpino eto. Fampitondrana tsara, fifamelomana tsara. Ambaran'i Paoly fa tokony hifamelona ny mpianakavy, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny voalazany hoe, fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankonany, dia efa nandany finoana izy, ka ratsy noho ny tsy mino azy. Izany koa no andraikitra perak'Andriamanitra amin'ny mpino, ny famelomana ny ankonany na ny olona izay azony anaovana izany, toy ny mpitondra tena. Ny mpitondra tena dia andraikitry ny zanany na ny zafiny aloha, satria famaliana soa ny ray aman-dreny nahitany masoandro sy nikarakara azy izany. Aokary isika samy mikarakara sy hamelona tsara ny ankonana, fa izany no fampitondrana araka an'Andriamanitra. Saina izany ray izany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra, misaotra noho ny amin'ny mofinaina nomeno anay izay milaza ny amin'ny fampitondrana tsara, dia ny fananarana ampitiavana sy ny famelomana tsara. Tompo, mivavaka aminao izay ho anisam-baravarana, mba toeranao ka anehoanao fa ny mino anao dia tsara ny fahasoavana rotsakao. Tompo, da ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka nasitrahanareo marary mila mivavaka ahy. Amparezo ireo manamanjoto andro mareso zokolona sahirana sy njovona ny ampigadrana, sy hitahinao ny fiazakazaina koa amin'ny tian'io ity. Tompo, matoky anao momba anay izay, ka mameraka ny fiherinay eo aminao, tsy anjakan'ny Satana izay efa valy faresinao, mba nihoanao ny serinao amin'ny asa fanarenana izany. Mivavaka ahy, dia ataony aminaran'i Jesosy Kristy mpanavotra sy mpamonjy anay, nampianatra ny vavaka manao hoe: raha na eo izay ny an-danitra, ao masinany anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao,
atao any sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra mihony an'io izy anina sahaza ao anay ary mamelany erika tahaky ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isafotoana ry havana malala ny tsodrana totranao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamiapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mila fo aminao. Anantra ny taviny aminao ny Jehovah ka menao ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.